Ny autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Hatsafidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha ampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra vendeur. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Falahy en Bandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Araha ampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony sehinina ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao indray amin'izao takarivan'ny sabotsy fahinana ambin'ny folo ny volana Desambra izao tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampahalaram-baovao reto ny lohatenitsika. Herinandro mialohan'ny Noely sy mbola mahasarika ireo ray aman-dreny ny vidy kilalao an'ny zanany. Nitokana fotodrafitrasa telo lehibe tany Saint-Augustin faritra atsimon'i Madagasikara kosa ny filo erazonary mampianina anisan'izany ny fitokanana ny foibe famokarana herinaratra ny toerana. Niaran'ny lozam-pifamoivoizana ny fiaran'ireo miaramila saika natevin-darana ny any Kongo miaramila 9 hatreto ny fantatra fa tsy hita popoka. Notokanana androany ny 15 amin'ny tafo izay anisan'ny fotodrafitrasa iorina ao amin'ny temple Pierre Misaël. Farafakely ny rokosa no maty ary anjatony ireo naratra vokatry ny horohorontany ny tranga tamina nosy kely iray tany Indonésia. Manolotra ny arabary tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa dia hijery ny vaovao hafakely sy ny zanam-pandarana zaza manontany isika fa izao kosa aloha dia andao hiaraka anaraka avy hatrany ny actu sy ny ala une izay atolotray sy ny arisoro jiravaka. Folo andro eo farafabetsany dia efa higadina ny fetin'ny Noely, fetin'ny kilalao ihany koa. Tsy mbola mahasarika ireo ray aman-dreny nefa ny vidy kilalao hoan'ny zanany herinandro mialohan'izay fetin'ny Noely izay nambaran'ny mpivarotra sendra ny Rinandriamalala sy kasambola manana fa ny foronana ho an'ny kilalaom-behivavy tamin'ity taona ity ny saribakoly Moana andeha rahantsika ny fanatsiaty. Mbola vitsy ny ray aman-dreny manjifa kilalao ho an'ny zanany amin'izao akatoko ny Noely izao. Herinandro mialohan'ny fety manomboka amin'ny 2 alina ariary ny saribakoly ho an'ny zazavavy ary toy izay ihany koa ny fiarakely ho an'ny zazalahy. Ny kilalao ho an'ny zazavavy no mibahana eny an-tsena ary fironana ho an'ny Noely 17 ny saribakoly Moana izay sary miaina. Ny tena tendance le saribakoly ngeda be reny Moana Aluna de ohatrany zazakely rehetra. Ho an'ny fity zazavavy kely 7 taona androany sy ny reniny nanapa-kevitra iantsena fanosehana saribakoly no nangatany tamin'ny reniny. Mbola miandry ny kilalao avy amin'ny dadabe Noely kosa izy raha nambarany. Poussette de boots de sayan manana saribakoly. Namafisy ny mpivarotra fa ny andro sabotsy toy izao ihany no mampandeha ny tsenan'izy ireo. Mbola vitsy kosa no mijery kilalao amin'ny andavanandro.
fa rehefa hoe fety izay dia ao ihany koa ny fisakafoana manoloana ny fidangan'ny vidim-bary amin'izao fotoana dia nisy ny fikanandoha na raha na ady hevitra ny karakarain'ny garduc. Ny garduc izay fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary nampionana ireo rehetra voakasika amin'izany. Maro ny sosokevitra sy vahaolana narosony ireo mpandray anjara nandritra izany araka ity vaovao entiny Sonia Andrinirina sy Dolpha Rakotoniany ity. Ho fanamafisana ny fepetra efa noraisy ny fitondram-panjakana manoloana ny fidangany vidim-bary ankehitriny. Nanatanteraka fikaonandoha raina ady hevitra izay ahitana ireo tantsapam-boly, mpandraharaha, teknisianina mpanjifa ary solitena voakasika izany garduc ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Maro ny vahaolana narosony ireo mpandray anjara nandritra izany ho an'ireo teknisianina mpiaroka dia ny teknika mpambolena sy ny fampiasana masom-boly voafantina no vahaolana mba ahafahana mampitombo ny vokabary eto amintsika hoy ny tompona andraikitra. Misy masom-boly maro be ao izay ahafahantsika mampitombo ny vokabary eto Madagasikara. Ny anankiray faharoa dia ny teknika mpambolena. Manana izany teknika mpambolena izany koa tsika fa izao raha miresaka ny fampiakarana ny vokabary io tsika eto Madagasikara dia ny aty amin'ny sehatra ny fikarohana dia mijanona amin'ny resaka fikarohana fa ny fanapariahana an'io eny anivon'ny tatsaha kosa dia efa misy indray organisation ialana tsina ny teny frantsay efa misy sehatra hafa indray zany ny fanapariahana azy eny amin'ny tatsaha. Ho an'ireo mpamboly dia ny fanararaotana ataon'ireo olona sasany mihitsy no tokony atsahatra satria izay no fototra mampitangana ny vidim-bary amin'izao fotoana. 2005 francs kiloan'ny akotra miala avy any ambatondrazaiko tamin'izany. Nefa ny tonga aty amin'ny olombavedy avroeny izy. Marina ny tenin'ny rahalahy teo hoe 75% nge raha mitotony akotry 1 kilo 10 tonnes 9 tonnes fotsy 7 tonnes 500 fotsy. Zay no mahatonga an'io nefa ny ankehitriny mitangana avroeny avy telo eny mividy ka io zany miankina any amin'ny zareo mpamongady. Tanjona ao anatin'izao fikaonandoha izao ny ahamaritoerana ny vidim-bary eto amintsika raha ny fanazavany foloan'ny garduc. Ny andrasana amin'ity zany zao dia hisy vahaolana na tolo-kevitra mbola hanao restitution zay rehefa avy eo hoe ny vahaolana andrasana dia hoe misy vaingan-kevitra azo tsapahitanana omena mikasika ny vidin'ny vary. Atolotra ho antompona ndraiky misy solitena mpanjakana miresaka aminay eo dikan'izay omena hiatanana azy hoe tiara ny vahaolana. Marina fa anisan'ny nampiana ny vokabary tamin'ny teo aloha ny aintany antenaina ho tsara kosa ny vokatra amin'ny taona ho avy io satria betsaka ny rotsakorana amin'ity raha nambarany teo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro. Fa ho any amin'ny fatratsimon'ny nosy kosa isika. Fototra-vitrasa telo lehibe no notokanana tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara tonga tany amin'ny commune Saint-Augustin ny filoham-pirenena Erazonarmampianina androany nitokana izay fototra-vitrasa izay anisan'izany ny foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro eo ihany koa ny biraovaovan'ny commune. Azo herinaratra manomboka izao ny commune Saint-Augustin sy ireo commune manodidina azy any amin'ny distrikan'ny Toliary faharoa ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Androany no sanitarin'ny filoham-pirenena Erazonarmampianina ny fandefasana izany. Centrale hybride solaire photovoltaïque no iantoka ny herinaratra ho an'ireo mponina izany hoe ny ampan'ny famokarana dia hoazo avy amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro, ny ambiny kosa dia amin'ny alalan'ny milina mpamokatra herinaratra. Isan'ireo politika mpampandrosoana ampiariny fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Erazonarmampianina ny fitrandrahana ny angovo azo avaozana. Mifanaraka tsara amin'ny finiavan'ny mponina te handroso ireo angovo ananan'ny commune Saint-Augustin hoy ny filoham-pirenena. Ny anisan'ny voalohany maresy lahatra ny prezidanareo ary hitatanany ny politika mpampandrosoana anisan'ny ray fotsiny zay dia ny angovo. Tsy misy fampandrosoana ho tanteraka raha tsy misy ny angovo. Ary ny angovo eto aminareo dia tonga dia angovo zay irosotsika amin'ny tena fampandrosoana. Manana tombony manokana mihoatra ireo commune hafa ny ao Saint-Augustin ny fananany arena voajanahary. Tafiditra ao anatin'ireo ny faritra Arovana ao Tsinjoriaky.
Faritra izay isan'ny mahasarika mpizahatany betsaka indrindra hitsidika ny distrika ny Toliary faharoa. Napetraka any an-toerana araka izany ny birao hitantana ireo faritra arovana ireo. Namafisin'ny filoham-pirenena hatrany fa miantoka betsaka ny fampiroboroboana ny fara-pianan'ny mponina ny sehatry ny fizahantany amin'ny alalan'ny fanajana ny tontolo iainana ka mila tandrovina. Manana faritra arovana ianareo. Tenitro aminareo indrindra ianareo rahankely sy ry tanora dia izao. Arovy ny tontolo iainanareo. Aza-potena ny tontolo iainanareo. Ino avinareo so avintsika ro avy ny firenetsika. Raha ho avy aty ny mpizahatany hijery ny zava-maniry, zava-boary, zava-mananaina misy eto amintsika izy ary manana an'izany ianareo. Aza-potehina. Arovy ny ala, arovy ny biby, arovy ny trondro, zany rehetrarehetra zany. Dia tokony adidy ho ataontsika. Ampianarina ankizy any ampianarana amin'izany ry mpampianatra. Hiaro azany tontolo iainan'izany. Satria zany no antoko ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity. Ezaka manokana ataon'ny fitondram-panjakana ny ampitovy-tantana ireo komina rehetra manerana nosy ary tsy nataon'ny filoham-pirenena ambanin-javatra tamin'ireo ity komina ity. Vita soamantsara araka izany ny birao vaovao ao Santo Augustin taona 1790 nanorenana ny komina dia tsy nisy mihitsy ny fanavaozana ny birao teo aloha. Ato anatin'ny faritra telo tsy mandrefana nosy Antsava dia misy 70 nohatran'io ho ataon'ny fitondram-panjakana anampina ny vahoaka anivana ny endriky ny tanàna satria sady tranomafy misy ny angovo azo avaozana ihany koa izy io. Matotoka ty ny filoham-pirenena dia sady hijery no iaino anareo. Ilazana aminareo fa ny filoham-pirenena dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo, mitodika amin'ny firenena iray manontolo ary indrindra ho an'ny vahoaka maro anisy aty ambanivohitra. Zany ny fanampitsika. Mbola be dia be ny fanampitsika. Any amin'ny 7 kilometatra miala ny tampon-tanàna ny Toliary no misy ny komina Santo Augustin, mponina manodidina ny 303 no hisitraka ireo fotodrafitrasa telo lehibe no tokanana androany ireo. Tafiakatra hatrany amin'ny 13,700 tapitrisa ariary ny fandaniana ho an'ny foibe mpamokarana herinaratra izay ny fandrombona ny tahirim-pirenena ho an'ny herinaratra sy ny fiara-miasa Alemandy GIZ. Mbola ny GIZ ihany koa no nanoana ny tezikasa nametrahana ny birao hitantana ireo faritra arovana ka ny fikambanana tamin'ny ihany no andrindra izany. Mbola iverenantsika izay vaovao mavany atsimo andrefana izay rehefa avy eo fa zao isika dia andeha naraka dokam-barotra. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika hijery ny vaovao actu. Vaovao mampalahelo avy hatrany vavitany Ikongo no nandraisana izany vaovao izany satria dia niarany lozan'ny famavoizana tao ambonany tromby ao amin'ny distrikany Ikongo ireo miaramila voahiraka natevin-daharana ny fampandriana fahalemana any antoerana taorin'ny korontana izay niseho zafady araka ny vaovao voaray avy amin'ny sampana seraseran'ny gendarmerie pirenena dia fahavakisana kodiarana tao anatina fiampitana radie no fototry ny lozanseho tokony tamin'ny mitatao-vovonana teo. Hatreto zandary ray, polisy roa ary miaramila miisa 4 no tsy mbola hita popoka. Misy ireo miaramila tradoza no efa mandray fitsaboana amin'izao fotoana izao. Notsopahina kosa ny hevitra fa hoe nisy namandrika na koa ilay hoe nisy nanao sabotage ireo miaramila ireo. Fa notokanana androany kosa ny kianja mitafo iray amin'ireo fotodrafitrasa iorina ao amin'ny temple Pierre Misael eny Antanety voalohany commune Ambanivohitry Ambatomboravavy.
ho goavana tokoa io temple io izay ho isan'ireo vakoka ho tsy dian'ny mpizahantany sy ny université iofanan'ireo mpikatroka kung fu. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay Andry Lalaina Andriamasy sy misy Rasafinjatovo. Ny mikasika ny fetiny Noël koa isika. Ankizy sahirana sy zokiolona miisa 2 no nahazo sakafo maimaimpoana androany tamin'ny alalan'ny hetsika Resto du Cœur. Hetsika efa fanaona fikambanana mpanao asa soa iray izy ity hifampizarana hafaliana amin'izao ankatoky ny fetiny Noël izao. Mitondra ny antsipriam-baovao mikasika izay Sonia Andrenirina sy Kasambola-Manana. Vary sy laoka ireo no nozaraina tamin'ireo ankizy sahirana sy zokiolona miisa 2 avy eto amin'ny fokotany Manaritsoa Isotry ary Ampeflo androany tamin'ny alalan'ny hetsika Resto du Cœur. Hetsika izay efa fanao ny Rotary Club Ivandry isa-taona ifampizarana hafaliana ho an'ireo tsy manana amin'izao ankatoky ny fetiny Noël izao. Tao ireo nihinana izany avy hatrany taorian'ny fizarana ary tao ihany koa ireo nisafidy ny hitondra izany ody any an-trano. Aorian'izao hetsika izao dia mbola hitohy ihany amin'ny fokotana Analamahitsy sy Ambohibao ny hetsika Resto du Cœur raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Ankoatr'ity moa dia isy ihany koa ny tetikasa hafa homanin'izy ireo izay arahany amin'ny ministeran'ny rano mikasika ny sehatry ny fanadiovana. Fa dia nanatanteraka asa sosialy ihany koa teny amin'ny fokotany Anosy be Mandrangombato androany ny Rabosa Fianakamsa. Ankizy miisa 300 no nisitraka izay asa sosialy izay teny an-toerana fanadihadiana niarahana tamin'ny Irina Andriamalala sy Kasambola-Manana. Mbola maro amin'ireo ankizy ny faritra iva no tsy afaka misitraka ny Noël ny toy ny rehetra. Tsy manana fahefana hividy kilalao sy vatomamy ary fitafiana ho azy ireo ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny noho ny entomanana. Ny aty moa dia tena olona sahirana tokoa ny ankabetsahana ary tena mpikarama ny ray aman-dreny aty. Tena ataoko hoe tena ao anatin'ny ataoko hoe 700 sy tena ao anatin'ilay sahirana mihitsy mitonony aty. Noho izay indrindra tonga nanampy ireo ankizy tety amin'ny fokotany Anosy be Mandrangombato ny Rabosa Fianakamsa. Ankizy miisa 300 no notolorana kilalao hetsika izay efa fanao ny Rabosa Fianakamsa isa-taona. Efa nanao foana tamin'ny herintaona dia miezaky ny hanao asa sosialy indray amin'ity taona ity. Eto amin'ny fokotany Anosy be Mandrangombato ihany nanaovana lesy satria eto ny toerana naterahako ary anisany hoe manana na lehibe ana 5 taona mipetraka teto anisan'ny taizana ity fokotany ity dia izay mahatonga ny hoe alao natao teto ny fizarana ny asa sosialy. Androany no nanatanterahana ny tolotany nataon'ny Rabosa Fianakamsa tety amin'ny ekara Anosy be nahazo ny anjarany avokoa ny ankizy tonga tamin'izany. Fa vita izay dia olona mitohy hatrany ny ady atao amin'ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Araka ny tapaka dia natokana ho andro tsy asana saingy andresaka rama ny 10 Janoary 2022 izao andro izay anaovana fanadiovana fahobe amingorana ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Entina manampy izay ny fitaovana izay voazon'ny BNGRC. Mitatitra ny vaovao Pierre Rasafindramanana sy Zora Andresalama. Voatsela koa izay no nitranga teto Madagasikara ary namono olona maro ny valanaretina pesta areti-tratra. Na dia tsy nahinona akon'intsony zany mikasika izay aretin'izay tato ato. Mbola mila miaino hatrany ny tsirairay araka ny nambarany eo anivon'ny BNGRC. Mbola misy reny toerarena mbola misy tsy mivoaka tsikelikely zany ny olona voan'le pesta bubonique. Mariko eto zany fa le pesta pulmonaire no tena voafehy satria ny tena natahorantsika fa raha ohatra ka naharitra teto iny tsika fanerasera be dia be any amin'ny toerana andrenivohitra
mety nanahirana zany ny fiantraika zay teo amin'ny fahasalaman'ny ponina tamin'ny toerana andrevoana. Ny fahadiovana no fomba iray amongorana ny valanaretina peste eto Madagasikara. Tokony ho tohizana hatrany izany hoy hatrany ny BNGRC. Napetra moa zany fa hoe amin'ny le 10 janvier zany zao navoaka tamin'ny conseil dia atao andro tsy esana ny fandraisana vola fa hoentina kosa fanadiovana phobia eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatra izay, nahazo fitaovana anohizana ny ady atao amin'ny valanaretina peste ity birao ity, fitaovana avy amin'ny Israeliana toy ny fontanana sy ny maro hafa. Ho aparitaka any amin'ireo toerana izay mbola mila izany, ireto fitaovana ireto raha ny fanazavany hatrany. Taorian'ny vaovao fahasalamana indrindra dia iverina amin'ny fiatrehantsika ny fety indray sika satria dia ho tanterahana ny 1 hatramin'ny 4 ny volana Decembre ho avy zao etsy amin'ny village Voire Andotapenaka ny foire fouille de Noël. Ezika izay karakarain'ny canal 720 sambanomezana fahafampo ny tsirairay amin'izao ankatoky ny fety izao ahitana karazany zavatra samihafa raha teo eny an-toerana araka ity fanazavana ity. Tonga indray ity ny foire fouille de Noël andiany fahatelo izay efa nandrasany be sy ny maro amin'izao ankatoky ny fety izao. Mahery ny 300 eo ireo trano eva ho hita ety amin'ny village Voire Andotapenaka amin'ireo efatrandro anaovana ny hetsika ireo. Ho maro ireo karazan'entana ho hita ety an-toerana izay tsy handisy fanantenananao. Izay canal 720 dia manolotra ny foire fouille izay atao ny 1 fa hatramin'ny 4 ny volana Desembre. Ny ankoatr'izay dia ny olona andrasana mitidra mitoraka ity dia eo amin'ny efatralina n'olona ho avy. Tsy adino ihany koa ny fisiana fisarihana lehibe tapakila vidinao iray alina ariary monja amin'ireo fotoana ireo no ahafahanao mandray anjara amin'izany. Fisarihana izay mety azonao fiara iray tsara tarehy raha ianao no tsara vitana. Hoentin'ny ankizy satria misy toerana atokana ho an'ny ankizy ao, trampoline, ny manège, zavatra anisan'ny kilalao ho hita amin'ny fotoana io. Ka dia tsy diso anjara ianao raha tonga amin'ny foire fouille io ka dia manentana anareo zay ho avy ny canal 720 dia miezaka foana manatsara ny zavatra natao hatramin'izay. 2 ariary monja ny vidim-pidirana amin'ny ity foire fouille de Noël ny 1 ka hatramin'ny 4 Desembre io. Tsy hisy atahorana fa midadasika ny parking ho an'izay hitondra fiara. Fa mbola ao anatin'ny izay tolotra izay hatrany dia misy ihany koa ny izay avy any amin'ny love story. Manome tolotra ireo mpanjifa ao amin'ny ihany koa ny love story amin'izao akaiky ny fety izao misy ny tolotra atao amin'ny fanaingona trano, eo ihany koa ny tolotra manokana ho an'ny endrika amam-bika. Toerana iray miavaka kely ny love story eto Analamahitsy ampitany FJKM Analamahitsy. Ahitana ireo kojakoja amin'ny lanonana isan-karazany, manomboka amin'ireo fitaovana any an-dakozia ka hatramin'ireo haingo isan-karazany, eo ny haingo amin'ny latabatra, eo ihany koa ny haingon-trano. Amin'izao ankatoky ny Noël sy ny faran'ny taona izao, manome tolotra miavaka ho an'ny mpanjifa izy ireo. Ny organiser mandritra fety anankiray, ohatra hoe amin'ity volana ity zao amin'ity Desembre ity ianao maneritseritra hoe organiser fety ao an-tokantrano na anaty espace anankiray dia afaka manolotra an'izay satria zay manana ny sonorisation, ny traiteur, rehetrarehetra zany, ny table, ny chaise, zavatra mety ilainao, ny chapiteau, ny parasol. Ankoatra ny fanaingona ny trano, misy ihany koa ny fikarakarana ny endrika amam-bika, anisan'ny mampiavaka azy ireo ny fampiasana ny produit. Amin'izao lanonana amin'izao andro sakamandro izao volana Desembre, ny ankoatran'izay koa ny love story dia afaka hitanao any coiffure esthétique izay manao pack de fête izy amin'ity volana Desembre ity zany, dia afaka makaty nareo fa mikarderary ny fanaovana n'izay zavatra izay amin'ity volana ity. Ho an'ireo liana fantatra ny love story dia aza misalasala mitsidika ny toerana fa vonina indray anao izy ireo. Azo atao ny manofa na ihany koa mividy ho an'ireo fitaovana mety amin'ny tsirairay. Fa nanomboka androany ka hifarana rampitso ny fampafantarana sy fampirantiana ireo vokatra indiana. Vokatra avy any Inde maro samihafa izay efa saika miparitaka amin'ny tsena anatiny eto amintsika no hita eny amin'ny parvy Analakely araka izao hitaterany Andry Lalain'Andriamasy sy misara safinjatovo azy izao. Efa lasa lavitra ny fikarohana any Inde. Isan'izany ity vokam-pikarohana anamafisana ireo foto-drafitrasa aharitra mandrakizay ity. Azo mafisina toy izany koa ny trano ary ialana amin'ny amandona lava mpahazo izany.
le izy zany araraka fotsiny zavatra efa vita dia araraka fotsiny ho ana ciment ho ana béton ho ana brique azo atao amin'ny trano azo atao amin'ny rindrina azo atao amin'ny piscine azo atao amin'ny sous-sol zay toerana rehetra iarovana amin'ny amandona iarovana amin'ny rano zany dia azo ampiana ny tsy vokatra ity tsotra dia tsotra ny fampiasana anazy atondraka fotsiny izy na brosina amin'ny rano na pulvérisena zany zay ny fampiasana anazy. Isan'ny songadina tamin'ireo vokatra indiana aranty eto amin'ny parvia Analakely io teknika fanamafisana trano io. Ankoatra io dia hita eto avokoa ireo vokatra hafa avy any Inde toy ny agabarty, ireo fiarakodia sy bajaj, ireo fanafody sy maro hafa. Manana trano efa manokana ihany koa ny ambasady. I think it's been a success. So anatin'ity andro voalohany ity zany na dia tapakandro maraina ihany dia azo lazaina hoe tsara ny vokatra betsaka ny olona tonga teto na izany raha tsy dia tena hoe na afapo tanteraka fa mbola afaka tsaraina amin'ny manaraka efa betsaka koa moa ny olona tonga satonany ihany amin'ny vokatra vita indiana moa zany no naseho teto amin'ity varatra fampiratsiana ny vokatra indiana ity dia maro ny betsaka moa zany ny olona natenena hoe ho avy ny avy any Inde nisy ny apahany tonga tamin'izany nisy koa tsy tonga fa atenena amin'ny manaraka mbola ho avy ny olona ho avy mba hampiroboroboana hatrany zay fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Inde sy Madagasikara izay. But I want to be happier. Nanomboka androany ka hifarina rampitso ny fampirantiana ireo vokatra indiana izay karakara ny ambasady indiana eto Madagasikara sy ny trano be mivarotra malagasy mamaim-poana ny fidirana. Iorenantsika kosa ny fanokanana ny temple Pierre Misaël eny Ambatomravavy. Eto Ambatomravavy ny maromano kokoa ity etapo tendrombohitry an-tanety voalohany no nanirena ny Fédération Malagasy Taranja Kung Fu isa sy ny fianakaviany grand maître Avokra Kotorjon ity temple Pierre Misaël ity. Hatreto aloha dia lekanja amin'ny tafo ampahany amin'ireo zavatra maro be ahorona eto mba hatemplazy no vita. Isy musée zany mbola ho atsangana eto dia le tena matemplazy satria ao anatin'ny musée misy ny archive rehetrarehetra ny tantaran'ny Kung Fu tao anatin'izay 7 taon'izay dia isy ihany koa le temple tena matemplazy zany izay isin'ireo akanjo fanaovan'ny grand maître Pierre Misaël ny kiraro ny akanjo ny fitaovana fampiasany rehetrarehetra tamin'izany mety isy ny copie mety isy ny tena izy isy bungalow eto ny piscine ny amphithéâtre ny espace isy ihany koa ny fiafarany mety isy fasana ho an'ny maître rehefa raitra zay zany hoe tena tanàna be ny Kung Fu zany izay amboarina ao anatin'izay 5 hectares zay vita teny fanomboana dia ilazana an'le hoe masity touristique azy ho fampandrosoana ny firenena ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Ho université ny Kung Fu ity kianja mitafo ity ka ireo maître anivon'ny Kung Fu isa no hianatra sy iofaneto tombona andreo mpikatroka Kung Fu izany. Zavatra andrasana aminy dia anofana ary ho avolenta ny fanofanana ho atao ho an'ny mpanao Kung Fu eto satria ireo maître rehetrarehetra fa maître supérieur na siloche ny ilazana azy dia eto daholo izy no iofana. Mahazo tombony ihany koa ny tanindreo malagasy ezaka libera teo ny vitan'ny Kung Fu malagasy tamin'ity nanangana izany. Tsy moramora mieritreritra an'izao amin'ny voalohany hoe anangana zavatra toy izao nefa izay fatanjahan-tsaina fa vita zay zay ny zavatra lehibe. Ary zany ny anisan'ny voizin'ny filoham-pirenentsika izay toe-tsaina fasahiny zay eo amin'lohan'ny ataoko hoe tombontsoa iraisany. Tsy tazonin'olona anankiray na fianakaviana anankiray izy fa zarainy ary zay toe-tsaina zay no anisan'ny mahatonga filoham-pirenena ny fitondram-panjakana mifanohana amin'ny tanora toy izao ahafahana mampampita an'izany toe-tsaina miaraka zany ary mahasahy mandroso zany dia tamin'ny Nanampetsaka tamin'ny fananganany temple Pierre Misaël ny filoham-pirenena malagasy Erzan Ramampianina. Mbola nampitondra lela vola 5 tapitrisa ariary raha teo ny filoha tamin'ny alalana filohan'ny Temerandolona sy ireo minisitra vitsivitsy izay ninatrika amin'ny fitokanana ity kianja mitafo ao anatin'ny temple Pierre Misaël ity. Vahafantarina ihany koa isika tsirairay fa isy ny fanokanana ny toeram-pizerevana cinéma plaza ety Ampefiloha ny alatsinainy izao rahantsika mivantana eto amin'ny Juimina moa izay fanokanana ny fomba ofisialy izay fanokanana izay ohatran'ny filoham-pirenena ery Rajonar Mampianina. Ireny vaovao ireny koa no ny tondra asika amin'ny maresaka avy any ivelany. Ho an'ny Indonezia isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity ny trangana horohorontany mahery vaika tao amina nosy kely iray antsoina hoe Java na tratra 4.5 amin'ny fandrefesana Richter ny tanjan'izay horohorontany izay farafahakeliny roa no maty ary anjaton'ireo naratra.
La principale île de l'Indonésie, Java. Ny zoma alina teo tao Java tokony ho tamin'ny 12 ora alina. Ora any an-toerana no nitrangana ity horohorontany ity, tahaka izao ny fahasimban'ny foto-drafitr'asa tetỳ an-toerana sy ny manodidina. Nahatratra 9.5 amin'ny fandrefesana Richter mantsy ny tanjaka ity horohorontany ity, ankoatr'izay fantatra fa tonga hatrany Jakarta 200 kilometatra miala io toerana io ny akon'izany. Tsy latsaky ny roa ireo olona maty hatreto raha ny salanisa farany voaray. Izy ireo izay maty ny hotsahan'ny tranony. Anjatony ihany koa ireo naratra ny anjarany hazo sy ny trano. Marina fa efa lasibatry ny horohorontany matetika i Indonezia sy ireo nosy ao aminy. Fotsela koa izay tao atre no nitrangana izany izay nafatesana olona 100 mahery. Des tremblements de terre. Il y a tout juste un an dans la province d'Aceh, un séisme avait fait une centaine de fa ifidy izay ho filohany hisolotoerana ny Jacob Zuma ny antokony ny fitondrana ANC any Afrika Atsimo. Miisa roa ny kandida ny latsaka hovidiana hatreto, anisan'izany ny vadin'ny filoha Zuma teo aloha. De la ANC arrive à un moment où le parti Manatanteraka congrès manomboka androany hatramin'ny 20 Desambra ny ANC antokony ny fitondrana ny Afrika Atsimo. Tanterana ao anatin'ny 5 andro ihany koa ny fifidianana filohan'ny antoko. Roa ny kandida efa nilatsaka hovidiana hatreto dia i Cyril Ramaphosa, 25 taona ny lehilahy ary filoha-hevitry ny ANC. Fanambiapetrany ny ady amin'ny kolikoly. Mpifanirana aminy koa sy ny konsazana amin'ny Zuma, vadin'ny filoha Zuma teo aloha. Efa nitana andraikitra maro teo amin'ny sehatry ny politika izy. Efa imbetsaka ihany koa no minisitra ary efa filohan'ny komisiony vondrona afrikanina nanomboka ny taona 2020. Samy nivondrona nanoana izay kandidatiny ireo federasiony ANC mananika ny 3 arivo any an-toerana. Hatreto ny 27 amin'ireo federasiony no milaza ho miaratsy amin'ny Cyril Ramaphosa raha toka somary latsak'izay satria miisa 330 ireo federasiony manoana ny vadin'ny filoha Zuma teo aloha. Izay ny actu fa ireto kosa no jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Iresadresaka iaraka amin'ny boto indray ny ankizy ao anatin'ny zaza manontany. Azony hoe misongolika atao haingon-trano izay kosa no entina amintsika ao anatin'ny hafakely. Dia ireo indray izany no arahantsika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vavafahazoloantsika dia hiato vetivety atao anatin'ireto tokambarotra ireto. Tafaverina eto amin'ny logité isika miditra ao anatin'ny tapany faharoa ato no arahantsika ny zanam-pandaharana insolite ary anoizantsika izany dia ny zaza manontany. Araka ny efa namara taminao teo dia ibodo no vahintsika ao anatin'ny zanam-pandaharana androany. Raha resana kely fotsiny fohy ny mahakasika amin'ny bodo dia efa ananika ny faha-telopolo taona ny niangaliana ny mozika teto amintsika. Andao arahana vetrany kosa ny resadresaka niarahany tamin'ireto ankizy teny Ankadifotsy ireto.
fatany zanany tao amin'ny lycée dia efa mokany izany hoe teo amin'ny valo teo zany tena fahatanjavana folo taona izay manao kajakajona zany kely dia telopolo taona kiady ny anarako dia manao boto telo ambin'ny folo taona ankoatrany mira dia na koa ny fialambolinao mira tsy tena fialamboly izany hoe mira tena asako fa mampiaravolinao mamakomoka dia mijery film dia milalao amin'ny zanako ny karazana film jereko na film mampiomehy na film mampalahelo reolako za tsy tia film miadiady za tsy tia lekitivitivitra sy andreny fa na drame na comédie boky vakiko dia boky miresaka ny fitaizana miresaka ny fifandraisana aman'olona miresaka ny famana olana dia raha mamaky mafinaritra zany hoe tena irana voly dia mpampihy kajina ny anarako kajiro manao kajina efatra ambin'ny folo taona efatra ambin'ny folo taona zany hoe telo ambin'ny folo ampinakay raha kajina dia efatra ambin'ny folo matiera tena tamin'ny anao mbola nianatra ny matiera tena tiako tamin'ny za mbola nianatra anglais dia malagasy. My name is Layendre, I'm 13. Uno afa safidinao ve no nira sa afa amin'ny ray aman-dreny? Safidiko nira ny tena marina ny tena manomboky nira dia fanatina fanana zany na safidiko dia karezinana misy misy aolafisekolomina resaka misy ohatrany hoe etsika zavakanto dia natao tamin'etsika zavakanto natao fanalana enitra satria za tsy mampijery zaka maisoko dia meratra foana dia rehefa tonga teo spectacle zay zafakantoana dia tsisy mitehaka mihitsy nira tsisy mitehaka nira dia nangina mirantrano meraka natao ambova olona izany eritratra hoe tsisy tia zany zavatra nataoko dia lasa nandositra ka izy nandositra iny mijery mpianatray dia tokoa ny anatin'ny mpampianatray mandamodiko avy dia izy manefika dia anteny hoe tena mila raminohira fa tiana zavatra nataonao za tsy ny dia avy eo ako dia ezaka nami fa nafeko tamin'ny dadanay satria dadanay dia dadanazy taminay dia izy mianatra tsy maintsy mana diplôma satria raha tsy manana diplôma dia tsy ho tafita ny fiainana marina dia marina loatra zany ary ilaina dia ilaina mana diplôma satria tsy miolona mihira rehetrarehetra na tafita dia anao izay antonasa amin'izao fotoana izao efa mihira daholo ny boto ny endry ny tsy manakatao sy rehetrarehetra mihira dia ny bebe koa mety ho lasa lavitra nefa amin'ny rehetrarehetra reo dia teneko anahitra hoe mila mana diplôma mila mianatra dia avy eo any avy eo dadanay izy fa avy eo any nanao fifananana dia nahazo narana voalohany dia lasa tany an-dafitra tsy afaka nafelona tsony dia nanomboka teo ade tsy nijanona tsony Toky no anarako toky fito ambin'ny folo taona bodo ve efa nahatratra ny tanjon'ny bodo mpanakanto ny bodo dia rovina vao hoe hijanona tsy hiratsony amin'izay Tojo ny anarako telo ambin'ny folo taona body ve efa mananjanaka dia body ve mba masika mananjanaka bea fa nanako zany nananjanako aty fa dia fotoana na dia vato dia andraisy fotoana
dia fanafatra izany manataka be dia zary hoe masiaka rehefa misy fotoana tokony hitenenako mafy na hibetesako zanako tokony hahendry azy dia tsy maintsy manao azay na dia tsy tena manao azy mandray Naobodo lauréat ny anarako lauréat raiky amby folo taona ina sport tena tia mibodo ny sport tena tiako za tsy dia tena sport tena be loatra fa za tia manao zumba dia za tia manao stretching. My name is Jans. I am 13 years old. What did you do before singing? Oh, I was at school, like you, just like you. Yeah. I didn't do anything. Malao bod, resina no anarako. Afaka mba miaramira aminay ve anao azafady? Amin'ny ankizy kely fa ny riko ny teo mpampianatra dia ohatrany hoe lasa mpampianatra kely izany tao anatin'ilay fotoana fohy miaina ny zavatra tiako ny ainana hatramin'ny mbola kely dia mampafana ny foko ihany koa hoe nanirako amin'izao fotoana izao nanirako taloha mbola hain'ny ankizy dia ny dikan'izay amiko tafita ny hafatra mbola no hira velome Nafinaritra ny fiarahan'ny Bodo tamin'ireo mpianatra tao ankady fotsy ireo anohy ny fotoantsika hijery ny vaovao hafakely. Miompana amin'ny vanim-potoana krismasy ny hafakelitsika rodravaka. Yes, indrindra satria any ivelany any dia lasa fomba fanao ihany koa zao ny mampiasa hazo noely mitsongoloka rehefa anaingo trano amin'izay hoe akatoky ny fetin'ny noely izay. Mety ho tahaka ny ahoana ary izany no endrika izay hazo noely izay atao arahantsika izany ato anatin'ity hafakely ity. Fomba iray hafakely ahafahana manaingo trano amin'izao fetin'ny krismasy izao ny fampiasana hazo noely mitsongolika. Voalaza fa efa fanao tany amin'ny Moyen Âge tany izy ity. Entin'ny kristianina anehoana ny Trinité, Andriamanitra iray, zanaka fanahy masina. When I mean placing them close together, I mean the same type of ornaments. Hazo noely artifisialy matetika no ampiasaina mba hanamora ny fanantonana azy. Misy kosa ny mampiasa guirlande anaronana ny tongotr'ilay hazo noely eny amin'ny plafond ary azo atao tsara avy eo ny mandravaka ilay hazo noely amin'ireo kojakoja maro loko sy amin'ny endriny samihafa karazana. Tokatrano ihany no ahitana endrika hazo noely toy izao ho andry zareo any ivelany any fa na amin'ireny hotely lehibe sy toeram-pivarotana goavan'ireny ihany koa azy. Azo lazaina ho manatombo kosa ny alalaky ny trano raha toa ka afototra toy izao ilay hazo noely hoy ireo efa nampiatra azy ity. Torohevitra iray izay azo ampiarina ihany koa raha mba te hiova kely zany isika. Tao marana fotoana ary aroso aminao ny mety ho toetra ny andro.
Ny vinavinan'ny tontolo andro ny alahady fafito ambin'ny folo ny volana Desambra izao no aroso aminao raha eto Antananarivo aloha dia somary anjombonjombona nisy ny herika kely izay vinavinaina ho amin'ny takariviny raha ohatra ka ho amin'ity alahady ity izany any Antsiranana, Antsirabe, Fianaratsoa, Toamasina no isy ny oram-baratra izay vinavinaina ary ny any Mahajanga sy Toliara kosa dia ho tsara ny andro ananika ny 10-30 degré mihitsy ny maripana amin'izany amin'ny 10 ora mahery 2 minitra no iposaka ny masoandro ary ilentika amin'ny 9 ora mahery 13 minitra. Isaoranainao nanaraka ny fotoanan'ny fampalaram-baovao hatramin'ny fahafiarana izay ihany koa no azo natolotra tamin'ity takariva ity mifamy fotoana eto indray ho amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fandarana eto amin'ny juillet dia mitohy hatrany. Velomatomboko. Velomatomboko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Jite. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Jite. Arao ampilaminana ny Jite miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Jite amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io a. Kale! Arao ampilaminana ny Jite. Zato vita amin'ny zava-maniry ny savony sehinina ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza.